ohatran'izany dahoary faly miarabantsika tsiraray avy indray izahay a faly tafaraka androany ifonana fa somary tapaka kely ny fiarahantsika teo zay moa efa manao direct indraindray misy zavatra mitranga eny antsefatsefany eny fa de miarabantsika tsiraray avy mpanaraka Hiaka Mafy sy Fiderana miarabany ekipa rehetra miarabany Joseph Dafy rojo miavo miarabantsika tsiraray avy zay tafaraka amin'ity andro anio ity ary ny tena sarobidy de miaraban'ireo reny rehetra na de asabotsaka androany de miaraban'ireo reny rehetra tsika zay ankalazaina celebrena manokana ny fisianareo ary tompo-pasoavana manay ny fisianareo tsiraray avy de anomboka fotoantsika fifampizarana fohy no iarahantsika fa za manentana anao hoe zarao amin'ny namanao miavanao ty fotoana fifampizarana ty soratinao hoe notifieo na tageo ambany eo ny namanao fa apahetsy anova fomba fijery be dia be ny fotoana iarahantsika androany raha ohatra ka fetiny reny no iarahantsika ary fanomezana ho an'ny reny no iarahana androany de inoko hoe misy zavatra ho atoko ny tompo atsika anokatra masom-panahintsika ny tompo mba ahatonga atsika hanana fijery vaovao fijery miambina fijery pozitif fijery tsara lavitra noho ny teo aloha ny reny tsiraray avy ivavaka tsika ary de andray niafaka tsika aorinany vavaka Zava-Demanitra rainay eo misaotra anao manokana zay raha omenao an'ity fotoana ity afaka mandray afatra indray tompon'iza olona hitenenanao de le olona mahazo tombony tsy mbola misy fotoana ka miteny ianao ka ianao mahazo tombony fa na inona tenenao de zay mahazo tombony amin'izany androany tompo raha andray ny teninao ary zay de ahazo tombony androany nangataka ny fanahinao ary zay mba hi-inspire anay androany ka ahatonga anay hiteny miaraka amin'ny fanahinao ary ahatonga ny mpiaino rehetrarehetra koa ny fanahinao no ampiditra ny teny any am-pony tsiraray avy androany hietry ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy anaran'i Jesosy Kristy tompo amen aveko any mangatahako anao androany mba hiaka-hiasitsika tageo ambany eo ny anarany havanao na reny izy na namanao ihany koa ka efa reny izy na lehilahy ihany koa ary satria za mahatsapa hoe sady mila miresaka amin'ny reny tsika androany mila miresaka amintsika zay miankina be dia be amin'ireny fiainantsika de mifamatotra amin'ny reny ary sarobidy atsika ny reny ao amin'ny Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo hatramin'ny roa amby efapolo no horaisitsika androany Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny roa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao vaka ny ten'Andriamanitra tsy hisy tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra de hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao de nandao azy ilay anjely ary Maria niainga tamin'izany andro zany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho tanàna anankiray anjody ary niditra tao hatramin'ny Zakaria izy ka niarabany Elizabeta ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria de nibitaka ny zaza tao an-kembony ary ny fenonany fanahy masina Elizabeta de niantso tamin'ny feo mahery izy hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao io andiny tsotra masina io no iangan'ny ekipany Hiaka Mafy Fiderana hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao amin'ity fetiny reny ity de anomboka tsika nefa amin'ny andininy fafito amby telopolo lay Maria nyteny hoe hoy Maria hoe andininy fito amby telopolo tsisy tsy tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra ary hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao teboka anankitelo mba tiako iarahana aminao androany teboka fohy eo voalohany de izao ny mahareny de sitrapon'Andriamanitra za zany te hampaheriny reny androany inoko fa tsy fotoana androany ananarana ny reny fa fampaherezana sy vavaka ho an'ny reny no atao satria
fanomezana ho an'ireny. Misy zavatra mila mireconnaître tsika tsiraray avy. Zavatra voalohany mila apetraka dia izao, ny mahareny ny reny dia sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'olombelona fa sitrapon'Andriamanitra. Satria za manokana dia manana an'izao fandresen-dahatra zao. Raha misy zaza ray tonga eto ambonin'ny tany, dia io zaza ray io ny antony nahatongavany io dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Décision divine ny fahatongavan'ny zaza anankiray. Ka androany zany te ilaza amin'ny reny rehetra hoe ny nahatonga anao reny dia décision divine. Za manokana te hiresaka manokana ho an'ireo reny izay hoe misy fotoana ianao mieritreritra hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve ny mahareny anahako, rehefa mandalo zavatra maro samihafa ianao, rehefa reraka be ianao ao an-trano, rehefa ifonako ty ohatrany hoe misy ady ao an-trano na koa hoe misy reny lasa reny tokanteny, reny ny sasany dia hoe ereuranao, ny adalanao mahatonga anao reny, ianao tsy te hitandrina any, fa za te hilaza amin'ny reny rehetrarehetra, tsy adalanao mahareny anao, tsy ereuranao ny mahareny anao, tsy hoe ianao tsy nitandrina ny mahareny anao, fa ny mahareny anao dia sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra nanapa-kevitra tao an-danitra hoe andeha anisy olona anankiray vaovao eny ambonin'ny tany arahana no fantsona ampidirako azy. Ny reny rehetra zany dia afaka manana antoka ianao manomboka androany fa tsy ereur ny mahareny anao, tsy fahadisoana ny mahareny anao, tsy hoe tsy nitandrina ianao dia reny, fa reny ianao satria nanapaka ny tany an-danitra hoe misy olona avelako hisy eny ambonin'ny tany. Dikan'izany zany dia izao, raha sitrapon'Andriamanitra ny mahareny anao ny antoka ny mahatsara ny hoavinao sy ny taranako ray manontolo dia ny fanarahana ihany koa an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsiraray avy zany dia hisaorana an'Andriamanitra fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fisiana reny anankiray, ny reny dia midika fa ao anaty sitrapon'Andriamanitra izy. Mino fa mazava iny zavatra anankiray iny noho izay zany androany aza misy manamely tena ny mahareny anao, na mandalo inona ny tokantrano, na mandalo inona ny ao an-tranonao, courage fotsiny ianao, fa matoy ianao nataon'Andriamanitra reny dia Andriamanitra zay no nanapaka tao an-danitra hoe ho ataoko fantsony ty olo ty ho reny. Dikan'izay ilay nanapaka tao an-danitra no manome an'ilay hery ahafahanao mijoro ho reny. Ivavaka ny ekipa rehefa avy eo rehefa ivavaka ny ekipa dia angataka manokana hoe Andriamanitra mivavaka izay ho an'ny reny rehetra, ome hery izy mba hahatonga anazy tena reny, satria nahoana misy fotoana tena reraka ny reny. Ny teboka faharoa sady toy izay dia izao, ny reny tena misy fotoana tena reraka satria raha mandinika tsika tsiraray avy dia ny reny natsoina hoe superwoman. Ianao ve mitovy hevitra amiko amin'izany? Ny zavatra rehetra dia mandalo amin'ny reny daholo. Mandalo amin'ny reny daholo ary matetika raisin'ny olona ny ohabolana 1.30 ilay hoe ilay vehivavy parfaite. Ny ohabolana 1.30 manko dia miresaka an'ilay vehivavy parfaite, ilay vehivavy mifoha maraina be mihitsy dia alipandro be mihitsy izy. Dia ilay vehivavy io sady mahavita mikarakara ny bibiny, manome sakafo ny zaza. Raha ohatra ka hoe fitiniko ilay vehivavy parfaite io dia izao, sady agriculteur io vehivavy io no cuisinière professionnelle, no afaka ihany koa no mpanjaitra, tailleur professionnel, no éducatrice professionnelle, no femme parfaite, tsisy azo kianina aminy. Dia io indraindray no entin'ny olona hoe karaha vao reny dia jereo ary ny ohabolana 1.30. Reny eo, za androany te hilaza aminao hoe ny mahareny anao dia efa zavatra goavana, tsy voatery ho parfaite ianao. Misy fotoana ianao reraka, ny reny rehetrarehetra dia tokony menakapy daholo superwoman. Mba raiso-tsaina hoe na ny akanjo anaovan'ny vadinao ary dia ianao mbola antanina inona kely anaovako rapitso. Na ny zavatra ho any, hitanao manome sakafo zaza ianao dia hozy ilay zaza hoe maman je vais pas manger ça, dia mbola ianao indray koa reny no miprie hoe
izy ty zany te hihinana karaoty dia tsy te hihinana voatabia dia ianao reny koa mbola manavaka an'ilay voatabia. Hitantsika tsirairay avy io reny io tena super humaine io fa izao aza angatahana parfait izy. Normal be izy raha tsy parfait satria nahoana izy anie olombelona. Za manokana androany dia te hampaherin'ny reny rehetrarehetra. Hoavana loatra ny zavatra ataonao ao anatin'ny trano ao. Ianao dia olona mendrika ho ajaina ary rariny loatra raha nalefa mialohan'ny fety de père ny fety de mère satria nahoana mendrika loatra mahavita zavatra goavana ny reny. Za manokana androany miaraka amin'ny ekipan'Hiaka sy Fiderana rehetra dia te hiarabany reny matanjaka, reny mahavita azy ianao. Azakivy ianao raha misy fotoana ianao indraindray reraka, indraindray ianao kivy normal be satria indraindray tsy araky ny herinao zavatra andrasan'ny olona aminao. Fa izao na tsy araky ny herinao ary zavatra andrasan'ny olona aminao zahay mivavaka mba Andriamanitra hanome hery ianao manokana. Ary zany ny zavatra angatahako amin'ny ekipa rehetrarehetra rehefa hivavaka rehefa avy eo. Ny reny tena mila hoentina mbavaka. Ny reny tena mila tohanana. Ny reny tena mila atao sambatra. Zao ny zavatra hitako. Ny reny dia manana tanjona lalandava hatafita ny taranany. Ianao ve tsy mahita an'izany? Aka ohatra ara-baiboly. Ny niteny tamin'i Jakoba hoe andana lay vontsodran'ny rainao dia ny reniny. Ny niteny tamin'i Davida hoe Solomona ny tokony anjaka dia ny renin'ny Solomona no niady ho azy. Ny niteny tamin'ny andron'ny Rota sy Naomi, ny nanoro-hevitra ny Rota hoe zao ny zavatra atao dia ny lerafozam-baviny izay mijoro reniny. Ny tiako lazaina dia izao, ny reny dia mikatsaka lalandava hatafitan'ny taranany. Ary tena fifalian'ny reny fahatafitan'ny taranany. Dia ho tambon'izany kosa, tsika mila lazan'izao zavatra hoe misaotra neny. Mila mivavaka ho an'ny renitsika, mila mampahiry ny renitsika ary tiana anohizako anazy hoe ny ao anatin'ny tokantrano dia hovaina. Andao tsika neny efa manao zavatra be dia be ao antsika dia andao koa tsika mba hanao zavatra ho an'ny neny. Ny ambaran'ny ohabolana 1:30 dia izao, ny lao izy midera azy. Ny lao izy midera ny reniny ary ny zanany faly aminy. Aveko fa ny lohany ny lao midera azy ary ny zanany faly aminy. Be dia be ny zavatra nangatantsika tamin'ny reny fa izao tsy aro vitany daholo satria anaky roa ny tanany. Misy zavatra izay nivakiko momba ny reny. Inona ilay zavatra nivakiko? Zao no tenenin'ilay olona hoe raha marina ozy izy ny théorie de l'évolution, théorie de l'évolution zany milaza hoe arakaraka ny zavatra ilainao no mampitombo anao. Rehefa mila mitsangana ianao mila manakatra zavatra dia lasa mitsangana. Mila miaina ianao dia lasa namorona avonkavoka. Dia zao no tenenin'ilay olona raha marina ny tenin'ny théorie de l'évolution dia izao, ny vehivavy izay lasa reny dia tokony naniry lasa nanana tanana anankiefatra. Satria nahoana manao zavatra be dia be mihitsy izy. Na dia matory amin'ny alina reny mbola mitsinjo ny zanany foana. Zany hoe raha théorie de l'évolution ny marina, amin'ny alina ny vehivavy tokony maniry radara eto ambony lohany. Fa izao miasa mafy ny reny. Manohana antsika tsirairay avy mafy ny reny. Noho izany mila mivavaka ho an'ny reny rehetra isika tsirairay avy. Mila mivavaka ho an'ny mamanao ianao raha mbola manana mamy ianao hoe mehoery mamy. Mehoery mamy. Ho antsika tsirairay avy na izy. Mila mivavaka ho an'ny mamy ianao na ho an'ny neny. Tsy haiko izy amin'ny fiantsoana ho anazy, mety hoe maman, mety hoe mama, mety hoe neny, samy manana ny anazy. Fa izao mety hoe mami, fa izao mila mivavaka ho an'ny renitsika satria be dia be ny zavatra fiasaran'ny reny. Zay tena mampahery ny reny, sambatra manana reny. Ho anao raha ohatra ka vehivavy tokanteny ianao ka efa reny ianao ankehitriny, zao ny zavatra fantatro, hotahina neny ateraky ny kibonao. Voatasa amin'ny vehivavy ianao, matoa Andriamanitra nanapa-kevitra ahatonga anao reny. Matoa Andriamanitra nanapa-kevitra hampisy olona amin'ny alalanao. Raha iso tsaina ety ny Andriamanitra nanapa-kevitra hoe isy olona anankiray izay ho asian'ny fanahiny ao anatiny. Dia io olo io ho ampandaloviny ao amin'ny fiainanao. Matoa Andriamanitra nampandalo azy taminao.
ny antony dia izao matoky ianao izy ary te hitahanao izy fa za tena mampahery manokana ny reny rehetra raha toka teny ianao ny antony samihafa mety hoe nandeha nivadinao zao ny mariny namaky an'ity zavatra ity koa hoe ny lehilahy ny afaka mialy rehefa miadiady eo izy za ndeha dia ahoana zany zazakely zato fialala zany izao vavavy tsy mialy eo fa izao nampahireziko ny vehivavy rehetrarehetra matoa Andriamanitra nanapa-kevitra hoe ianao afaka atao reny dikan'izany vitanao eo fa mila miankina amin'Andriamanitra ary izay mivavaka ho an'ny reny foana hoe neny eo ho tahina nenao neny eo omen'Andriamanitra hery manokana nenao neny eo ho ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra lalandava nenao neny eo aniran'Andriamanitra anjely nenao tahaka n'izay nataony tamin'ny Maria aniran'Andriamanitra anjely nenao hanampy ianao hitantana anao tsy voatery ho parfaite ianao fa zao kosa nefa afaka minampy ianao Andriamanitra ary mivavaka izay mba hanampian'Andriamanitra anao lalandava dia aoka tsika tsirairay avy hifaly izay mbola manana reny ary izay mbola manana reny tena hivavaka ho an'ny reny rehetrarehetra hivavaka tsika kehitriny izay fampahirezana fohy mba tiako zaraina androany misy valeur be ny reny ary tsy erreur amin'ny mahareny ianao fa décision avy any an-danitra ary amin'ny mahareny ianao tsy voatery ho parfaite ianao satria nahoana tsy men'Andriamanitra tanana efatra ianao tsy men'Andriamanitra tongotra efatra ianao tsy men'Andriamanitra sainao tsy nataon'Andriamanitra Cori 25 na Cori 75 fa nataona olona tsotra ianao fa kosa nefa ataon'Andriamanitra fantotry na zavatra goavana za mitsodrano reny rehetrarehetra lohany hafarana tena tiako averiny ty tsodrano ty omen'Andriamanitra hery ene ianao hahatafita ny taranakao rehetra ho voatahany ianao ary ho voatahany ny taranakao tena tononoko manokana ahita ny fahatafitan'ny taranakao ane ianao ary tsy ahita ny taranakao ho ravy eo anatrianao zany ianao fa satria ny taranakao dia taranaka olona manompo n'Andriamanitra dia zao tenin'Andriamanitra hoe fa sitrakao Jehova ny hitany taranaka ny mpanomponao ahatra mandrakizay ao anatrianao fa zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay satria manompo n'Andriamanitra ianao neny dia tahina ny taranakao hivavaka tsika raha eo misaotra anao manokana izay menao fahasoavana tombo fahasoavana afaka mifampahery amin'ireny rehetrarehetra ary ihany koa mametraka eo anatrehan'ny olonao rehetra hoe misy tomba mbidy manokana ny reny ary tsy safidin'ilay olona mahareny azy fa be dia be ny olona te hiteraka nefa tsy niteraka fa matoa misy olona iray lasa reny dia satria fanapahan-kevitra avy any an-danitra zany ho tahinana eny reny rehetra ary androany ny ekipa rehetra raha hivavaka dia hivavaka izay hoe omeo hery ny reny rehetra mba hahafahany mitaiza ny zanany manabe ny zanany miatika ny zavatra rehetrarehetra misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahin'Andriamanitra tsika tompoko akabaina sady ny reny rehetrarehetra tsy voatery ho parfaite ianao fa zao kosa nefa sitrapon'Andriamanitra mahareny ianao dia mangatah hery aminy mandrakariva mba hahafahanao manao izay tokony ataonao ho tahinany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola hotoizantsika ihany ny vavaky ho an'ny reny misaotra ny pasteur ny teny izay nomentsika ho an'ny reny dia mbola hiary hivavaka tsika dia mbola misaotra anao zay Andriamanitra raha mbola nomenao ty fotoana ny tompiandry ahafahanay miantso sy mijery ny anaranao misaotra anao zay satria mbola menao reo reny rehetra eto ambony tany ary ny angatany aminao dia mba omeo hery izy ireo ary mba omenao ny hery avy aminao ary koa mangataka aminao mba manodidinao rehetrarehetra hitoby manodidina andreo renireo sy hanome ny fanahy rehetra ho andrareo dia amin'ny anaranao tompo no angatana izany vavaka izany amen. Sotra n'Andriamanitra lehibentsika nahafahantsika nanatanteraka ny ity fotoana androany ity misaotra amin'ny
reo mpanakanto zay tafaraka tamintsika tamin'ity fotoana manontolo ity sotra ny rojony avo sy ny ekipa rehetra ary mbola toizantsika ny vavaka tsy ho androany ihany fa rapitso dia hoatokana ho an'ny reny ny vavaka manontolo misaotra ny pasteur Aitsoko isika nanatotosanyty fotoana androany ity ny ekipa rehetra rapitso dia mbola manasanao anoy zany fiaraha-mivavaka izany manomboka amin'ny valora Madagasikara vavaka indray natokana ho an'ny ny reny androany dia misaotra anao nanatrika ity fotoana takariva Fiderana ity dia mirary soa anao sy ny ankonanao rapitso samy hotratry ny fetiny reny daholy mirary soa indrindra tompoko. Tinjovini voro manidina zay tsy mamafy na mijinja tsy mitaona ho any antsokotr'izy ireny nefa velombeloneny ny raintsika zay any an-danitra no mamelona finaritra miadidy azy ary ko mikarakara tsy avelany odiso anjara miota lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny akiorona finona ka hivavaka sy fona azo any anjara ampitafiny voninahitra maika fay anao izay fofonainy minofa ho karakarainy mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona Tawaluni fanjakani mandalo anyeni eto antany ampiny anao fazamanany amizany ankasitra waluni androany mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy